antsika naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny maresaka fampandrosoana avy hatrany nosokafana androany sy teto amintsika ny fivoriam-be aty ara-potoana fahadimy ho an'ny vondrona panafrikana ho an'ny Paositra. Ny filoham-pirenena ery rajon-dRamampiana no tonga nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy izay fitoam-pivirina izay ny tenany izay nanamafy fa zava-dehibe ao anatin'ny fitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena ny fampiasana ny kajy mirindra ny numerika fivoarana ny teknolojia izay tsy afa-misaraka miravina fisandratana napetrany ho an'ny taona 2024 ho fanavozana ny rijateny ao anatin'ny tsy sapany vondrona afrikana ity no anton'izao fitoam-pivirina tsy ara-potoana tao eny amin'ny CCI ivato izay zora kotondrina sy mampihona Andrianjalala no mitatitra ny antsiplian'izay. Feonambe tsy ara-potoana fahadimy ho an'ny vondrona panafrikana ho an'ny Paositra na ny Union panafricaine des postes UPAP voalohany Madagasikara no mandray ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity. Fitoam-pivirina izay andiniana indrindra ny fanavaozana ireo rijanteny isan-karazany mifehy ity sampana iray eo anivon'ny vondrona afrikana ity araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraliny. Ireo lalàna sy rijanteny mifehy ny momba izay fifandraisan-davitra izay mila ampivoarina miaraka amin'ny teknolojia ihany koa. Raha ny tokony ho izy isaky ny efa taona ny fivoriana ara-potoana ny UPAP saingy natao izao fivoriana tsy ara-potoana izao noho ny fiazakazaky ny fivoarana izay teknolojia izay. Cette conférence extraordinaire a deux points majeurs. Comme toute session extraordinaire, elle n'a pas un ordre du jour très long. Le premier point consiste à adapter les actes fondamentaux, les actes juridiques qui régissent l'Union panafricaine des postes, les adapter à leur environnement et les rendre modifiables de manière flexible. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes régis par des actes adoptés en 1988, soit exactement 30 ans de cela. Il y a 30 ans, l'environnement postal, comme l'ensemble de l'environnement du secteur de la communication, a extraordinairement explosé, évolué. On ne parlait pas à l'époque. Il y avait toujours des technologies de l'information et de la communication, mais elles n'étaient pas numériques à l'époque. Sehatra lehibe ahafahan'ny Madagasikara sy ny ao anivon'ny Paositra mivoatra sy mandroso hatrany ny sehatra toy izao. Ny fivoriana tahaka izao izay ahafahana mametraka paikady vaovao ho an'ny Paositra eto Afrika sy eto Madagasikara ihany koa, hoy ny ministry ny fifandraisan-davitra sy ny Paositra. Le projet numérique pour tous, si cher à son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, s'inscrit dans la politique générale de l'État pour assurer la familiarisation de la population avec les avancées technologiques. Des efforts ont été réalisés dans ce sens, afin que la population malgache puisse profiter des effets bénéfiques des technologies, et mon département a été toujours présent pour soutenir les initiatives en faveur du développement numérique. Nul ne peut ignorer que, comme la plupart des opérateurs désignés du continent africain, cette organisation a traversé une période de transition. Actuellement, on ne peut contester l'effort entrepris par ses dirigeants pour redresser sa situation. Je demeure convaincu que la Poste est actuellement dans la bonne voie. Napetraka eo ambanin'ny fiain'ny filoham-pirenena rajon-dRamampiana ity fivoriam-be ity izay nanomboka androany ary aharitra 2 andro. Ny filoham-pirenena izay nanazava fa tsy afa-misaraka amin'ny fitondrana fampandrosoana eo amin'ny firenena izay ny fampiarana izany amin'ny fivoaran'ny teknolojia dia ny kajy mirindra izany na ny numerika. Nametraka ny vina fisandratana 34 ny tenany ary zava-dehibe amin'ny atongavana any amin'izany tanjona izany ny fampiasana izay teknolojia izay. I Madagasikara izay mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanany ity vondrona ity hatramin'ny taona 2012 ary tsy afaka ny ijery fotsiny manoloana izay fahatarana amin'ny fanarahana ny fivoarana izay. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, les textes de base de l'Union, les actes de 2009, comme il a été dit tout à l'heure, n'étaient jamais entrés en vigueur et sont devenus pratiquement obsolètes.
Comment s'attendre à ce que les travaux avancent alors que la base juridique fondamentale dans laquelle le secteur postal évolue ne cadre plus avec la conjoncture politique, économique et technologique d'aujourd'hui? Il est impensable que le secteur postal survive sans tenir compte des avancées technologiques. Il est inimaginable que le secteur postal demeure sans adapter ses services aux besoins de la population et de la clientèle. Cette conférence sera ainsi l'occasion pour examiner la question de l'actualisation de nos actes par rapport aux réalités du secteur postal afin d'offrir davantage de nouvelles perspectives d'avenir. Par ailleurs, les États membres de l'Union sont actuellement à la veille, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'importante échéance statutaire qui est le congrès extraordinaire de l'Union postale universelle prévu se tenir à Addis Abeba cette année. Aussi, préalablement à ce congrès, importe-t-il que l'Afrique harmonise ses positions sur les questions clés et que les pays africains s'unissent d'une même voix pour affirmer la place prépondérante que tient le continent au niveau mondial. Firenena afrikanina 13 amin'ireo 15 mpikambana no mandray anjara amin'izao fivorimbe izao, miampy fikambanana misa 12 ao anatin'ny UPAP na tonga solitena misa 770 am'zato ireo firenena ireo. Olona ambony misa 530 kosa avy amin'ireo firenena ireo ihany koa no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay resaka fifandraisan-davitra izay hatrany efa mivoatra ary manaraka ireo fivoarana iraisam-pirenena ihany koa ny postra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy navela ho taraiky amin'izay resaka fampandrosoana izay ity sehatra iray ity ho ny filoham-pirenena era-jon'Allemagne ary dia efa napetraka eo anivon'ny postra ireo sehatra rehetra fa mifandray fa eo ihany koa ny fifanakalozana indrindra ny arabola ao anatin'ny fivoaran'ny teknolojia amin'izao fotoana izao izay fifanakalozana arabola tsy hita maso izay ary isan'ny manana izany ihany koa ny eo anivon'ny postra ary tsy mijanona eto amin'ny sehatra nasionaly ihany fa mita eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Zorakotondriana sy mampionatiana Andrianjalalatrany no mitatitra ny antsintiny izay. Tsy nionina tamin'ny fandefasa taratasy ny entana tonona ahafantarana azy hatramin'izay ny eo anivon'ny postra malagasy fa nivoatra nanaraka ny fivoaran'ny teknolojia raha ny fanazavany Italia generaliny. Sehatra mahazo vahana amin'izao fotoan'izao ny fifanakalozana arabola tsy hita maso na ny échange monétaire virtuel. Tsy ambaka izany ihany koa ny eo anivon'ny ity sampana ity ary mbola mitombo azy izany noho izay velatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Tena anatin'ny faninanana tanteraka amin'ny postra malagasy dia miatrika an'izay mitoa fantatsika fa misy ny banfobe Madagasikara tsy maintsy manaraka an'izay dia aorinan'izay zany ireo sampana samihafa na ny tsy miankina na miankina vao mijery ara-teknika amin'izay hoe aiza no azahoanay tombony aiza no ahafahanay manome fahafaham-pompanjifa amin'izay efa apetraky ny banfobe zay fa ao anatiny tsara mihitsy ny postra malagasy ary miatrika an'izany. Nazavaina tery hoe 54 no isan'ny masovoan'ny postra malagasy eto Madagasikara. Izany rehetrarehetra zany misy any amin'ny toerana tena lavitra. Izany rehetrarehetra zany no miezaka miatrika an'ilay fifaninanana hoe manakaiky an'ilay vahoaka zany mba misitraka an'ilay vokatra. Postra malagasy efa afaka mandefa vola makany ivelany, afaka mandray vola avy any ivelany. Fa ny vokatra farany toke no hatsaraina dia niditra ao anatin'ilay groupe post transfert. Io groupe post transfert io dia anarana iombonana marque collective. Misy tombontsoa be azon'ny Madagasikara koa amin'ny fidirana ao anatin'izay groupe zay sy ny hoe fandefana fahafana mandefa vola any ivelany amin'ny mampiasa an'izay famantarana izay. Tsy maintsy karakaraina sy ampivoarina ny sehatra toy ny postra hoy kosa ny filoham-pirenena era-jon'Allemagne ary tsy avela ho taraiky any aorina. Fanampy napetraka izao fitondrana izao ny ampanarahana an'ity sehatra ity ny fivoarana ara-teknolojika eo amin'ny fifandraisan-davitra ary dia tody amin'izany isika amin'izao fotoan'izao. Manaporofo izany ny fandraisan'ny Madagasikara an'ity fivorimbe ity.
tena zava-dehibe nge dia hoe io sehatry ny postra amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona fotsiny ary ty tena raha hoe tsy mijanona intsony amin'le fanelezana taratasy sy fanapariana an'ireny taratasy ireny taloha satria amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teknolojia vaovao tsy dia betsaka ary mety tsy misy intsony raha ny olona izay mampiasa an'izy ireny fa efa mifandray amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny email, amin'ny alalan'ny fitaovam-pitserasera maro samihafa ka misy fivoarana zany ny tontolon'ny postra amin'izao fotoana izao ary zay fivoarana izay no tokony horaisiny rehetra hanavozana ihany koa zany ny rafitra ao amin'ny io resaka postra io aty Afrika sy manerana zao tontolo izao ny postra dia sehatra zay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana zay tena mipaka any amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao moa efa misy ilay antsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny araboly hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany no mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona efa azo atao ny manao varotra amin'ny alalan'ny telefona izany zany dia zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'izao conférence izao mba ilazana amintsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny postra ao anatin'le hoe kajy mirindrina le numérique io zany ka dia zay no atrehana ary tsika Malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Etsekilan'izay efa tafiditra sady amin'ny fanomanana ihany koa ny fihaonam-be maneran-tany ho an'ny postra na ny UPU izay atao any Addis Abeba amin'ny volana septambra ho avy izao ity fivoriana ity. Amin'izany isy ny fihaonana mivantana amin'ireo firenena mikambana mba ahafahana hatrany manitatra ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara.